taoarinany izay fampiakarana ny vidy solika izay nataony tompanjana solika Jovena izay moa dia nisy ny fihaonana teo amin'ivony gouvernement sy ny solitena ny mpanjara solika izay miasa eto amintsika teny amin'ny lapany Mahazoarivo no nanatanterahana an'izany teny an-toerana Ramovola Ravoafy sy Tsiry Rakotarsan. Nifantoka tamin'ny fikarohana ny marimaritra iraisana eo amin'ny fanjakana sy ny orinasa efatra misahana amin'ny fitsinjarana ny solika ny fatoan'ny adevitra izay natao androany teny Mahazoarivo araka ny tatra nataon'ny ministry ny solika Marcel Bernard. Ho an'ny fanjakana dia tsy tokony hisy ny fiakaran'ny vidy solika mialohan'ny farany taona no maria ministry ny solika fa tsy mitsahatra misondro bidy ny barilina ny solika eo amin'ny sehatra iraisam-pireneny izay eo anelanelany $500 hatramin'ny $200 isaky ny barilina ny solika mbola tsy voahodina amin'izao fotoana izao. Manoloana io dia mitazona ny fanohizana ny fanohanana na ny subvention momba ny solika amin'ny fitondrana mba hitazomana ny vidy solika. Izy ihany mbola tohizana ihany io mba tsy hampiakatra loatra tsy hampitahaka amin'ny vidin'ny solika zany amin'ny mpanjifa zany ary mba tsy hahafaty koa ny pétrolier fa raha ohatra koa ny pétrolier matiantoka dia tsy afaka hanafatra solika intsony koa izy dia tsy metsy atao zany zay marimaritra resaka mba ahafahana ahafahantsika hoe mba mahanana solika foana zany eny amin'ny station. Zay zany vorenandroany hoe firy zany mba ny montant subvention zany amin'ny taona ty ary ahoana ny fomba hiatrehana ny 2013 hoe système zany karazana hoe apetraka amin'ny 2013 mba tsy isin'le problème hoe tsy verimberena intsony amin'le olana zany hoe ivory lava isan'andro zany fa misy système de apetraka zany mba ahafahana le système mandeha raha nieritreritry aloha tsisy fiakara aloha ny herin'ny taona zay ny mahatonga zay mbola mivory androany io ary mbola ivory amin'ny herinandroany dia mametraka an'izay le hoe firy marina zany no eken'ny fanjakana ny subvention amin'ity taona ty. Nambara ministry ny solika ihany koa fa anisan'ny resana atao anatin'ny fivoriana ihany koa ny momba ny kalitaon'ny solika izay mampimemenina maro. Fa io tsy any amin'ny kalitaon'le solika mihitsy io satria le solika mandalo phase maromaro le contrôle io avy any anaty sambo izy dia efa misy contrôle zay vao débarquena. Ohatra Matavy izy amin'ny raffinerie GRT zany misy contrôle de qualité dia tonga aty amin'ny dépôt ny LPSA misy contrôle mivoaka koa misy contrôle ka eo zany rehefa mivoaka avy eo amin'ny LPSA izy eo zany tsy hitantsony zay hoe eo zany ohatra misy karazana hoe relâchement na laxisme zany le contrôle. Raha mahatsapana aloha fa nene any amin'ny nany hémorragie zany nandefa rapport hoe mahatratraka na citerne manao mampifangaro gazole sy pétrole tratra mihitsy zany hoe avy amin'ny dépôt zany makany amin'ny station zany eo zany matetika misy an'le problème ka fandresana androany resana le izy nizakina anakefatra hoe mba tokony amafisina roa ny contrôle amin'ny produit fa manjary simba zany le imagen'le secteur zany nohon'le hoe tsy fisin'le contrôle. No marian'ny ministry ny solika fa mahavoasa azy manao osika momba ny kalitaon'ny solika ary hoentitra ny fanaraha-mason'ny kalitaon'ny fanjakana. Marihana fa mbola hitony herinandro avy izao ny fihaonana eo amin'ny gouvernement sy ny mpanjara solika amaritana ny fanohanana izay eto ny fanjakana amin'ny solika ary hijerena ny marimaritra iraisana momba ny vidy solika.